ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly fanomrava atsika rehetra ry avako malala atrarity alatsinainy fahasivy ny volana novambra ity dia manona ny fifalian'ny tompo jesosy antsika ny mofinainantsika anio dia ny Matthieu toko fahadimy Matthieu toko fahadimy nandiny faraika amby roapolo ka hatramin'indiny favalo amby roapolo fakitsika amin'anan'i Jesosy ny teny dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritany Tiro sy Sidona ary ino nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantsona manao hoe mamindrafo amiko tompoko zanaky Davido ny zanako vavy ampahorin'ny demony loatra fa izy tsy namaly teny azy dia nanatona ny mpiainany ka nangataka taminy hoe roay izy fa miantso mafy atoritsika ary Jesosy namaky nanao hoe tsy niray ianao afa-tsy amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely fa nanatona ihany raha vehivavy dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko fonjeo aho fa izy namalika nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy amin'ny ambokely vao raha vehivavy marina izany tompoko fa na dia ny ambokely aza mba mihinana izay sombitsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany dia namaly Jesosy kanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao araka izay irinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay oro izay ray masolo manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Rehavana ity perikopy temperatanatsika ity dia isan'ny ataontsika hoe sarotra mihitsy ny manazava azy satria ny fahafantarana ny Jesosy aloha ny toko fahadimy dia Jesosy mitsetra be fitiavana manam-paharetana tsy mahazaka ny olona ao anatin'ny fahoriana ary miaino ny toloko sy ny senton'ny olona mampianatra ny olona hanana fahalemem-panahy mampianatra ny olona hanana fitiavana mampianatra ny olona tsy hanilika ny hafa ary na dia ny lalàna aza hitantsika Matthieu toko fahadimy ny didy folo dia azavain'ny tompo amin'ny fofeny fitiavana hoe ny tsy izay rehetra makahala ny rahalahiny dia mindrika antonana vato fikosoam-bary ka avarina ny anaty ranomasina anefa Jesosy ny tolo fitiavana sy ny fahalemem-panahin'Andriamanitra nefa eto amin'ity Matthieu toko fahadimy ity to hafa mihitsy lay Jesosy tantarainy ty adiny faraika amby roapolo ty to Jesosy manavakavaka misy vehivavy marary ny zanany ary amin'io tsy aretina fiaretina tsotra fa aretina demoniaka nefa dia hoy mpianatra mantsy azoa izy ary manazava ary Jesosy koa miteny manao za tsy nirahina fa tsy amin'ny ondry very noho ny fiaviany ity vehivavy ity fa nga Jesosy manavakavaka fa nga Jesosy tsy miaino fa nga moa Jesosy tsy any rehetra fa inona ny tiany Matthieu tantaraina raha ohatra ka nitsongo ity tantara ity izy mba ho atsika vanim-potoana ankehitriny raha ohatra hoe afaka malala ka miaina dia ataontsika hoe ao anatina fiarahamonina maro loko anao ka ao anatina ataoko hoe ao anatina zany fiarahamonina maro loko zany na ataontsika hoe fiarahamonina zay ao anatin'ny ireo zay vitsy ianao dia mety ahita mety andalo zavatraratra tahaka ity vehivavy ty mety ho voailika dia atao hoe noho ny finoana mety ndraindray mety tsy natao anareo vahiny ty fa natao anay ihany na koa hoe misy fitsarana miangatra ny hoe dia zahay ihany fa nareo tsy izy mihitsy dia mety atsiaro faritrana sy fahoriana tahaka ity vehivavy ity ndray maka nitondra vahiny anankiray tsy raha maromaro moa zany nitsidika parka lehibe teto Madagasikara dia eo amin'ilay parka misy soratra manao hoe samihafa ny fidirana ho an'ny vahiny sy ny fidirany teratany samihafa ny fidirany ao amin'ity parka ity zany tsy mitovy ny vahiny sy ny teratany tsy ampahafolony tokony alohan'ny vahiny akory no alohan'ny teratany dia hoy reto olona vitsivitsy matsy ohatrany tsy raha lena ange zany ozy fa hoana nahoana zay no ampandoavina lafo zaoka nareo vahiniko zay teratany ka zay nge efa mandovy za zay nge efa tonga ty aka teratany nareo dia tsy mitovy aminay ny parka anay malagasy anay dia tsy natao mitovy lay izy ny faripenantsika koa tsy mitovy
amiko tsy manavakavaka ve zany otrany tsy tia vahiny zany amiko tokony hitovy daholo zany anjara safo nareo no tokony manajara tahaka zany fa tsy tokony hita miavaka ohatra zao ny hoe rehefa vahiny rehefa fotsioditra rehefa de mandoa vola be ary rehefa teratany kosa dia tsy tokony nareo raha veny andoha betsaka satria nareo ny tompony nareo no tokony mandoa betsaka kokoa nareo no tokony karakarany anareo satria ho an'ny taranak'areo fa tsy ho an'ny taranakay zay no mpandoavana betsaka tiako tenena manao hoe mampieritreritra satria tsy zakan'ny olona fotsiny zao ny hoe afaka vahana mafy amin'ny olona ny hoe avahana ny ta amin'ny rehetra samy eo daholo de tsy zakan'ny olona ny fanavaka vahana tsy zakan'ny olona ny zara vilana marary ny hoe ailika nohona avahana noho ny maizy azy ny tena avahana noho ny ataoko hoe ny fahalalana avahana noho ny toetra ny tena ny mahiasa noho ny toe-batana na noho ny lokony volokoditra na mafy le havana ny ataontsika hoe fanavaka vahana ary eto an dia zany toe-javatra zany no nalovany ty vehivavy ty tiany Jesosy nositranona tiany Jesosy nositranona tsy hoe eto zany Jesosy de manokatra fery anankiray mba ho hita ary manasitrana lay fery rehefa avy eo inona lay fery nosokafan'i Jesosy ka marary ary nositranony ray rehefa avy eo lay fery marary zay nositranony Jesosy de ny hoe zay asehony Matthieu zany hoe tena tsy tena misy ny fanavakavahana eto ambonin'ny tany tsy mitovy ny olona eto ambonin'ny tany raha zay resahany eo amin'ny lafiny maro samihafa tsy mitovy ny farim-piainana tsy mitovy ny fanabeazana tsy mitovy koa ny fiaviana mety isan-karazany misy afrikanina misy aziatika sy ny sisa mety mitranga zany ary zany na inona rehefa tsy eo Jesosy aloha de manjary mitranga zany ary miteraka ratra rehefa tsy eo Jesosy de mitranga zay fifanavakavahana ary fifanilena tsotra fotsiny zao na ny mpianatra azy de manao hoe roa izy fa mitabataba roa izy fa manengelina roa izy fa tsisy ilantsika azy dia zazavatra ny rehefa de hita eo amin'ny fiarahamonina mandraka kehitriny de inona ry avako no efim-panahy tiany Jesosy ampahiresaka atsika tia Matthieu tantaraina azavaina amin'ity tantara ity raha reka tsara de inona no nitranga tany amin'ny faritany Tiro sy Sidôny Jesosy zany efa faritany zay betsaka gentily io Kananita de tonga la vehivavy Kananita nahita ny fahagagana nataon'i Jesosy de poritra mafy satria manana zanaka marary de nakeo amin'i Jesosy de niteny tamin'i Jesosy hoe mamindrafo ho amiko tompoko zanaky Davida mamindrafo ho amiko tompoko mamindrafo ho amiko ry zanaky Davida mamindrafo ho amiko tompoko teny zay raha ohatra ka jagena de tsy ndray mandehany mety azo lasaina fa miverimberinao matitry teny hoe mamindrafo ho amiko tompoko zanaky Davida teny fanalahidy mihitsy ary eo amin'ny Matthieu tsy io ihany fa nalay lahajamba dia nalay ataontsika hoe lay lahy kapiteny lay nanazanaka kapiteny dia samy nampiasa ny ty teny ty daholo mamindrafo zanaky Davida sy ny hafa rehetra teny fanalahidy ty saingy ity teny fanalahidy ty dia fangatahana tao amin'i Jesosy mamindrafo aminy fa ina notranga rehefa nytena nampiasa ny teny fanalahidy ty lay vehivavy dia tsy namaly azy Jesosy anginy Jesosy ary ny mpianatra no teny manao hoe roay andehany izy fa nanino Jesosy tsy namaly teny fantatry Jesosy tsara ny dikany teny hoe mamindrafo amiko zanaky Davida ary Jesosy raha teo zanaky Davida fa manino Jesosy tsy namaly de tsotra ny valiny ry avako malala tsotra ny valiny ny teny hoe mamindrafo amiko zanaky Davida de voambolana fampiasany Jiosy no mampiasa an'io zany hoe raha avantany vao miteny anao hoe mamindrafo amiko zanaky Davida voambolana fampiasan'ny Jiosy zany ao anatin'ny tokotanin'ny Jiosy io ao anatin'ny tokotanin'ny Jiosy kristianina io anatin'ny tokotanin'ny Jiosy ninon'ny Jesosy zany io zay io mampiasa an'io voambolana hoe mamindrafo amiko io tsy voambolana ny Kananita mihitsy io tsy voambolana mahazatra ny Kananita io zany hoe ity vehivavy ty zany de nametraka ny tenany ho tahaka ny Jiosy izy nitsofoka tao anatin'ny tokotanin'ny Jiosy izy napiasa zany voambolana zany napiasa zany hiditra tao anatin'izany toetsainy zany izy
napiasa ty zay nampiasan'le jios PDP zay nitady fanasitranana otsika teo na niady varitra fanasitranana tahaka n'lay nataon'ireo olona niangavy tamin' Jesosy mba hanasitranana lay mpanompon'lay kapiteny dia ivombolana izy ivombolana fampiasany Jesosy otsika teo nefa io fa nampiasan'lay vehivavy zany hoe raha torina de zao amin'ny fomba mety ao zao soika azy dia toy ny savika ny mahazatra zay tsy tokony anazy akory ny akanjo ilay zay tsy tokony akanjony akory ity vehivavy ity ahoana mono teny hoe zanaky Davida izy fa nga izy manana zo afaka hiteneny zany natao an'ny Jesosy ihany zany tsy namaly Jesosy ary vao mainka anazy sosotra amin'ny mpianatra efa izy akoho ianao nahoana ianao miantso an'i Jesosy ilay zanaky Davida fa nga ianao Jiosy zavatra zanaky Davida zany ange matono mino zany zanaky Davida zany de ao anatin'ny tananaky Davida ianao an'ny Jiosy zany ary dia roa izy ozy mimpianatra fa hafahafa be ary dia ino natondra vehivavy kiry vehivavy aty am'diny 520 nikiry nanatona an Jesosy lay vehivavy ary efa natona an Jesosy izy de tsy niteny tsony izy aveo hoe zanaky Davida fa avy atrany izy manao hoe fonjeo re ahy zany hoe inona nangatahany tamin'i Jesosy aveo ny fijerana nitodika tamin'i Jesosy izy ary namboraka ny nanavesatra azy izy dia niankohoka izy de namboraka ny nanavesatra azy iny zany revako malala mazava fa rehefa niahita azy niteny Jesosy fonjeo aho nahita azy niankohaka Jesosy de niaino azy fa nahoana Jesosy tsy niaino azy raha niteny izy zanaky Davida amin'ny firazantsaraky ny Matthieu de tsotra le avako malala maha isikatsika no ilain'i Jesosy manatona azy tsy miakanjo ny hafa isika fa maha isikatsika zay no ilain'i Jesosy tsy niakanjo ny maha Jiosy ka niantso nanondro an'i Jesosy hoe zanaky Davida ekeo ny mahafa firenenanao zay nidika ary rehefa nanaiky zany ity vehivavy ity nanaiky zange tsy tokony nanaiky zange tsy Jiosy ary noary mo ny tena manao zange ambokely rehefa nipetraka tamin'izay toerana misy azy zay izy zay niteny Jesosy le afako malala tiany maty tenena zany zao le afako malala samy mana zay maha izy azy ny olona tsy lay ao anatrehan'Andriamanitra fa alaiso tsaraintsaina manao hoe ianao sénégalais na ianao marocain na ianao malagasy dia tsy le tena maha ianao anao no lasa ataonao zava-dehibe fanatorana an'Andriamanitra fa ny hafa tsy le maha ianao anao amboamboarina sy ny sisa rehetra na mety misy toetra mampiavaka anao de tsy lasa satria zay nataony hafa no nape taminy de zay koa nataonao tsy de maty hoe tsy zay no izy fa nekeny ity vehivavy ty hoe aitoko kay moakay tsy Jiosy aikay amo tsy Jiosy aikay moa hafa mihitsy hafa firenena tsy fanavakavahana zany ny dikan'ity teny ity azavaina tsara tsy tia hanandratra Jesosy na ampiavaka ny Jiosy loatra fa te hiteny amintsika kristianina manao hoe ny tian'Andriamanitra de zao tsy misy fihetsika amboamboarina fa manatona an'Andriamanitra am'izay maha isikatsika na toetra ino io na fehviny io na inona zay mety maha izy atsika zay ny tian'Andriamanitra anatona azy am'izay maha isikatsika izay fa tsy amboamboarina fa tsy tefitefena izay maha isika mpanota isika zay ny manatona an'Andriamanitra manitra isika zay ny manatona an'Andriamanitra tsy amin'ny fiatsaram-belatsy fa am'izay tena maha isikatsika zero samy nampiasan'le vehivavy izy manao hoe zao ange ozy rehefa namalina fanontaniany Jesosy satria Jesosy nanazava manao an tsy mety ange raha vehivavy raha ohatra ka maka ny mofonjaza ka manipy azy van'ny ambokely de raha vehivavy ka
ny amboa kely kosa nge dia mba mihinana ihany ny sombotsombony latsaka fa milatabatra ny tompony ihany inona ny dikany hoe mofo io ary izy ale amboa dia mazava tsara eo ambony kely eo fotsiny amin'ity toko fa 420 ty dia jereo tsara fa rehefa avy namoko ny olona tsy omby 10,000 Jesoa dia inona ny tranga nisy ny tsy lahany tan'ilay mofo hitatsika amin'ny toko 420 720 ka hatramin'ny 920 ny namokisany Jesoa ny olona tsy omby 10,000 dia 920 ary ny inana avokoa izy rehetra ka devoky ary nangoniny ny sombosombony sisa tsy lany ka dia nahafenoarina 220 io nandrasan'ilay vehivavy io nandrasan'ilay vehivavy manao hoe ny olona nge rehefa mba voky ny olona rehefa voky raha ny inana ny avokoa ny vahoaka rehetra dia rehefa voky dia zao tsy maintsy misy ny sombotsombony ary ianao mihitsy Jesosy no teny azy manao hoe angony ny sombotsombony no zany zay sombotsombony zay io andrasak'io lay sombotsombony nasainao nangoniny rehefa voky tsy mandrombaka ny anjarany Jiosy mihitsy tsy mendrika an'izany fa izao zay mba sombony efa voky ange izy efa voky ny Jiosy za Moizy za lay amboa kely za lay miandry lay sombotsombony lay nitenenina hoe aprimy reo angony reo io no anjarako io ny diako varotra aminao tsy miadina ny ambony latabatra fa izao miandry lay sombotsombony tsy mety tokoa angambany niezaka zahako ny antso hoe zanaky Davida ka ilahatra hipetraka eo ambony latabatra tahaka ny Jiosy fa izao kosa ekeko ary tsy maninona ekeko fa amboa kely zay miandry ny sombotsombony fa izao ao ny anjarako omeo aza ianjarako eo fa nomanonao zay hoe angony ny sombotsombony miavako malala inona ny dikan'izany antsika teo inona ny tena tiany Jesosy tantaraina eto tiany Mateo tantaraina eto tsy hoe manavakavaka Jesosy tsy zany mihitsy Jesosy atsika tsy zany mazava ny tenin'ny Jaona manao hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao na iza manana anjara amin'ny Jesosy daholo tsisy hakanavaka manana anjara amin'ny Jesosy daholo fa ny tiany Jesosy tenenina dia izao raha mbola eto amin'izao tontolo izao atsika ravako malala misy ny fahasamihafana misy mandrakariva ny fahasamihafana na fari-piainan'io na fahalalàn'io na inon'io na kolotsain'io misy ny fahasamihafana izay natao zao tontolo izao fifandrafinany aterana fa rehefa tonga kosa Jesosy dia io fansitraniny Jesosy sitraniny Jesosy rehefa ekenao fanomezam-pahasoavana avokoa zay mahay anao tahaka nanekeny ty vehivavy ty miazange tsy morelahatra ny Jiosy aloha ny Jiosy ange fa nahafantatra n'Andriamanitra trany amin'ny andro Abrahama ny Jiosy ange nanao fanekeny tamin'ny alamin'ny Mosesy ny Jiosy ange fa nomanin'Andriamanitra amin'ny tsy olona manokana akory ny Jiosy fa zao zanaky ny fanekeny izy dia tsy maninona fa izao za kosa ty orina dia zao afaka mahana ny sombotsombony dia hoy Jesosy manao hoe tongava aminao araka zavatra ininao ny finoany ity vehivavy ka nanita ty rehefa aveo no nahatonga azy vositra ananana anjara tamin'i Jesosy ravako malala mampianatsika hevi-dalina zany ty Mateo 4:20 ty mampianatsika hevi-dalina eo an'izay olona ao amin'ny finoana ho an'izay olona nandray an' Jesosy ho an'izay olona matoky an' Jesosy dia izao inona no nitranga tafiditra ao anatin'izany fanekem-pihafarana vaovao zany izy ary olona afaka faly amin'Andriamanitra teo tsara fa lay vehivavy dia rehefa nanatona an' Jesosy izy dia lay fitserana nataony fonjeo ary Jesosy inona dikan'izany zany hoe lay fony Jesosy lay maha-Jesosy an' Jesosy fa tsy lay titre lay maha-Jesosy an' Jesosy lay Jesosy be fangorahana lay Jesosy miaino lay Jesosy zay tsy mahazaka ny fangiry firenio inonony tsy lay Jesosy ara-drafitra tsy lay Jesosy ara-tantara tsy lay Jesosy zay tsy lay teolojia jiosy lay hoe zanaky Davida ity ny tetiarana tsy zay no nitodohan'ity vehivavy ty raha izay dia tsy manana anjara izy raha ny amin'ny Jesosy ara-tantara dia tsy afaka tsy azo ny ninona mihitsy izy raha ianao no mitodika amin'ny Jesosy ara-tantara dia tsy azo ny ninona mihitsy ianao
satria no tsy taranaka ara-tantara natao an'ny jiosy ara-tantara ihany izy fa izao mitodi amin'ilay jesosy zanak'andriamanitra ilay mangoraka anao ilay mato amin'ny azo fijaliana zay natonga n'ilay vehivavy hoe fonjeo rehay eto amin'ilay jesosy zay zanak'andriamanitra tsy ilay jesosy ara-tantara zay tany amin'ny tany aloha tany no zava-dehibe ka hoe andeha amantatra hoe zao taranaka jesosy aranofo ve zay tsy zany fa lay jesosy zanak'andriamanitra ilay jesosy miaino ilay jesosy mahita ny fahorinao zay itodiany fa raha lay jesosy ara-tantara ny banjininao de voailika tsy ao anatiny ianao satria rehefa jery ianao nga ianao taranaka Abraham nga ianao retapo tamin'ny Davida fa nga ny fianakavianao hita ao anatin'ny tetiarany Davida na hita ao anatin'ny tetiarany Josefa fa lay Jesosy inoy ilay Jesosy tianao lay zanak'Andriamanitra lay miaino lay mangoraka lay azonao antonona amin'ny fotoana rehetra rehefa izay no antononao de zao ny teneny aminao manao hoe tongava aminao araka izay irinao zany hoe ny mampiditra anao anatin'ny fanasitranana de ny finoanao an'ilay Jesosy mato anao fa raha ohatra ka mifamasotra amin'ilay teolojia ilay tantarany aloha be tany de zao tsy azo fanasitranana fa voailika azy satria hoe ny Jesosy manao hoe fa iza moa ianao nge malagasy fa iza moa ianao nge hafa firenena fa iza moa ianao aninona tena fa ngamo anao mitovy aminay fa rehefa ilay Jesosy izay tenenin'ny John manao indro ny zanak'olon'Andriamanitra manaisotra amin'ny fahotany zao tontolo zao rehefa izay no inonao rehefa izay ny fikiranao de zao mivaly tenin'ny Jesosy aminao manao hoe tongava aminao arak'izay irinao Jesosy nitiravako malala tsy manavaka Jesosy zanatria fa ny tiano hitanao de zao tsy lay Jesosy aranofo tany aloha tany tsy zay ny fikirinao fa raha zay ny fikirinao de tsy anananjary eo aminy ianao fa ny fikirinao de zao ilay Jesosy zay namela heloka anao ilay Jesosy zay mitsarotsika amin'ny Krismasy ilay Jesosy teraka tao an-tranony zay mpanjinina fa izay tsy manilika anao zay afakisika tompo misaotra anao zahay fa nataonao efa manana anjara aminao ataovy mahay manaiky ny mahaizahy anay zay tompo fa avagnonao zany ary ataovy koa mahatakatra fa ianao lay Jesosy zay mato amin'ny azo fijaliana ny solo anay ianao lay zanak'Andriamanitra ianao lay zanak' Davida ianao lay tsy an'ny jiosy ihany fa anay rehetra koa hamonjy anay nametrahanay ny fahorinay ny tsy fahasalamanay ny tebitebinay ary efa nanokana ny sombitsombony ho anay ianao ary ampy anay ny fahasoavanao efa nanomana fitahiana ho an'ny rehetra ianao de mampahirezanay tompo ataovy manam-pinono zahay manafanyetreteny manatona anao tahaka ny finoana ity vehivavy Kananita tianao ka ny finoana ianao fa mihaino vavaka ianao ary mahita zay rehetra mahaporotra anay fa omeo anay ny fahetreteny omeo anay ny fahatokina fa mihaino anay ianao misaotra Jesosy amen